Maro zavatra nitantarantsika tambola kely. Toy ny hoe amin'ny fiainana afaka manao izay tianao ianao. Misy anefa ny olona nijanona nofinofy, dia misy koa ireo nanatanteraka. Ao anatin'izany ny tenako. Efa mbola kely ihany nanira zany hoe ho lasa créateur de contenu. Moako sady fialamboly izy ny passion-ako. Tsy hoe tonga amin'izao fotsiny anefa fa nisy lalana nidiaviko tao. Nisy ezaka tao, nisy sacrifice natao, fa indrindra moa zany fahafanohanana avy aminareo. Zalahy, tsy dia tena hoe hitako moa zany le zavatra fitenena lesina satria faly fiaino loatra ny foko efa ela mba nanira zany hoe hatratra zany hoe sonka zany tonga le andro androany. Mety hoe mbola lavitra ny lalana, mbola lavitra ny zavatra hodiaviko, mbola tsy tratra koa ny tanjoko ka ny zavatra irahiko atsika rehetra dia ny hoe mba ho lasa lavitra tsika. Tsisy anareo nanoana tsy tonga eto mihitsy dia mety hoe folitsika ny androany fa amin'izao tsika efa sonka. Ka noho izany dia maneho fisaorana ho anareo ako. Ny fanohana anareo tsy inona ny anisan'ny nandrisika tsy hanajana fa hanatanteraka nofinofiko. Andao tohizana ny zavatra efa natomboka hatr'izay. Tsy hijanona amin'izao tsika fa mbola natratra ny fahatapo indrindra. Dia atsino zany fa million d'abonnés. Dahoary.